Nature Radio manolotra hoanao. Sombon'ny aina. Tantara nosoratan'Ratsiamandresy Jean-Honoré François Naramasy. Totsay ny tsiky fiononana. Ho velomin'ny Fifi, Sylvia Arandrinatoandro, Fetra Sarobidy ary Christophe Rabiarmanana. Mandray fihesomo indrindra ara-teknika, Mamiasina. Tonga tingena ianao e. Iza roneny? Fitikala fony fa iza ndray. Kala fony niteraka sampona re a. Ty vavanao aloha mba reglekely azafady e. Hita fizaniko. Antanio tsara ne Rajo e. Andraso. Bolety Rajo a. Ahoana zay? Iza letsy ny olona nitady ateo? Diniko anao tokoa ny teny fa tonga teo le tovovavy lazainao fa alanao iny. Iza le anarany sa tsy noteneniny? Vono moa izy teo sa iza re e? Eny e, to zay vono zay mihitsy a. Maty lesy Rajo a. Tsy mba nasaila ny andry akory ve letsy izy? Ka ianao nge efa nanafatra tsara mihitsy e. De narahako tokoa zay baikonao zay. Na zaza ngery zandry mba gaga sy talanjona ihany hoe olona toy reny ve no atao an'izany? Izy le olo tiako efa nkaroako tao anatin'ny fotoana naharitra be zay lesy a. Fa mbola tena tianao izy iny a. Tena tiako letsy izy iny a. Inona letsy ny tokony atao ahafahako mahita azy indray a? Izy aloha de tena tsara e. Mateza jerena. Tene moa letsy raha misy hevitra hita lamy mety mbola hitako azy a. Labera kely anankiroa ihany ny sandany. Tenelo letsy Rajo fa aza mampitebiteby eo lahy. Omeko zay tetavy lava teneno e. Tsy foy eo anaty telefoninao ary ty puisiko ty e. De andraso tsara fa tsy maintsy antso anao izy ao anatin'ny 3 andro. Fa ahoana marina le ty ny antony izany a? Zay fotsiny e. Andraso fa omeko labera roa aloha lahy ho fafalipoko. Aleo aloha vita tsara ny mission e. Merci letsy. Aleo eto azany ny andry amin'ny fony. Eto mihitsy mantsy ny toerana nolazainy any telefona fa endrasako azy. Ary tsy izy ve ny avy manatony. Tena izy mihitsy ty. Vony? Efa ela nga ianao niteto? Vao eo ka. Vony a, manonofy ahy. Manonofy ahoana koa ary ianao fa za ty. Sa ny asa ambarako rery Vony. Tsy hitako tsony izay ambara vokatra izany hafaliko izany. So tokony hiala eto aloha sika. Ianao ihany ioko. De ho aiza nefa? Ndao somary voaka kely ny tanàna any e. Sady mba mila mijery sakafo kely aloha sika fa zay avy anoana. Tsy mbola ny sakafo marinana ahy io e. Ianao kosa zany mamono tenako. Ka tsy alatsaka mihitsy raha tsy aorian'ny fahitako anao e. Zany ve? Fa tena nahoana marina zany zazana ry Vony e. Iny efa nambarako anao tamintsika niresaka tamin'ny telefona iny a. Voapozina tamin'ny alalan'ny mofogasy ny zanako feno. Ahoana tsara aloha ny ilazanao fa voapozina tamin'ny alalan'ny mofogasy izy e. Misy olona efa mahafantatra moa fa indraindray tsy ao fa izy rery no. Ka tamin'izay nanararaota an'ilay olona nisihana an'ilay mofogasy teo amin'ny elakelam-baravarana satria dia mbola tratra teo ankilany teo nipotika ilay mofogasy misy pozina tsy lany. Tsy azokazonao an-tsaina ve hoe iza no navita izao ampipiana tsoroa amatana izao? Sarotra nitazona olona amin'izany ry feno. Fa ny fantatro fotsiny dia tsy olona lavitra no nahavita an'izao. Ary nisy fiarah-miasa tamin'ny olona mahafantatra tsara ny fisianay. Vitany aloha izay ny ansominy aina fa ny an'izay olona nahavita nanalany anjanako sisa. Tsy maintsy hipotra marina fa tsy taitra ianao hoe mino fotsiny ihany. Ho faleringa amin'izao ny reninao amin'ny fotoana andrenesina fa maty ilay zaza sampona kely.
Okizay vony a, tsy misy ain'olona ho very an-javony izany. Ianao sy ny renao aza moa efa nanam-pikasana moa nanjanako koa. Raha mba fantatrao moa fa hanapahakevitra tao aorian'ireny tsy fikehenako ireny ry vony. Mba miasa koa anie saiko e. Aleo hivalana momba azy ry feno, mankarary ny haiko fotsiny. Efa mandray mpiadanana izay. Dia ahoana ny hevitrao e? Ny hevitra ahoana? Mbola tia anao ary vony a, ary mbola vonina ny ampody anao. Tsy haiko aloha mifandraisana ho azy ezaka rehetra mba afaka miona aminao ireny e. Nefa ataovy aloha izay ampila-mararaha anatiny eo aminao sy ny reninao. Matokia ianao e, mandray fepetra raha sanatria mbola miseho ny toy ireny. Alaminy tsara ho any raha tianao ny lamina ny tokantranontsika e. Fa raha mbola reny ny toetrandreninao dia miala tsiny a. Matokia ho ahy ianao, teny delany a. Eny, ho hitantsika eo izany. Mety angano tany ny velombelontsika ny zanako le ty e. Vaovao mafaly ry neny a, hitako ihany vony. Vony iza ry se? Misy firy indray ny voniko fa tsy ray ihany. Aizako. Eno a. Dia izy siza niona taminao, sa izy mianaka? Ho arinio aiza moa zanany? Taovy matotra koa e. Fa maninona e? Tsisy ninina ka. Tohatry ny hafahafa anie ianao zany e. Ka nieritreretiko hoe fa tsy azo anie izy zasiny e. Maninona tsara hoe rineny? Fa iza ny teny taminao fa tsy azo le sasa? Ka za mantsy manofy azy iny foana isak'alina. Izay nanaovako hoe efa maty angamba. Tena tsy mazava ianao tia ka. Tokoa moa? So mba misy ny dia tananao ary ny fahafatesan-janako sao? Fa maty sa tsy maty e? Ny trano misy ny zanaka ao aza tsy fantatro akory. Mindratsy anga kely lalana e. Aza mirediredy amiko ao ianao a. Mandehana misolo akanjo. Aleo aloha zava-tsara ny resaka fa tena tsy mazava amiko. Ka ho lasa dala amin'izany eo ty ianao. So ianao ary nanirako olona nomem-pozina ny zanako ka nafaty azy e. Fa tena maty marina ve e? Maty no famosavianao ny zanako e. Dia za zany nieritreretina ho namono ny zanakao. Inona ny nampiova ny endrika teo raha ny lazako fa vony sy ny zanany niona tamiko? Midika zavatra tsy dia mazava anie zany e. Aleo zany hitabikany ka makarary andoha fotsiny. Tsy misy mialy eto ara tsy mazava ny resaka e. Dia andraso eo zany fa za andeha. Io indray le zaza. Feno a. Fona letsy a. Waity masony mijery a. Toy ny vainafo. Vonjeo! Fa misy inona ry neny a? Tonga teo indray le izy ry feno a. Isan'andro feo mitrotroana fotsiny ny reko. Fa androany tena le zaza sampona mihitsy mipotra. Ny masony toy ny vainafo. Matahotra ry feno a. So mba nisotrosotro indray ary nareo dia mahita ny tsy fahita. Nisotro ihany efa tsy toroaka. Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy ny aminao tika. Tenenao amiko mihitsy ny tena marina fa na za aza tsy mahazo aina. Teneniko a. Dia sure lafa tsy haninona koa a. Dia hitana ny sekreako koa a. Teneno a. Za letsy ny nampaniraka olona mono an'iny sasiny a. Ny fona beloha. Lozinina ry ry lanitro. Ary mialahy ianao fa iza mihetsambontsambotra amiko eo e. Miangavy ianao a. Tantara ho amiko ny fomba namononao anjanako izay olona ny rahanao zany. Raha ianao rery koa mantsy tsy havita an'izany. Hitanao iny raha matompitondra zanaka voninkazo ito amintsika isa-maraina tsindraindray iny. Iny mantsy ny mahita ny vony mianaka any amin'izany toerana somary manamorona tanimbary zany. Dia izay no nasaiko nanao mission. Dia inona nefa ny tanjonao amin'izany e? Ny tsy hanana taranaka zaza sampona toa an'iny mba tanjoko e. Mba fantatrao moa fa Andriamanitra ny tompon'ny aina. Efa ela. Ny fona letsy a.
tsy napoziko iafara amin'izao nyfandehan-javatra. Aza matory any amin'ny efitra elaela fa aleo ato amiko ny matory. Le rajo indray ny saika asaiko matory miaraka amiko ato vao maika matahotra an'io. Tena tsy napoziko ianao mihitsy ny navita zavatra mamofady ohatr'izao. Indray feno le izy vonjeo feno andro mbola ato andro be koa ve dia isy an'izany feno koa aza misianiny eo. Zay tiany ihany io vonjeo ary feno andana aloha ianao mivoaka maka-rivotra eny an-jaridaina raha izany. Eny marina. Ny tsaratsara aminao angamba dia any amin'ny vomy mihitsy no mifona. Amin'izay angamba vao mety ho afaka io zava-miseho aminao isan-kalina io. Atao ahoana ny fona any amin'ny vomy ry feno fa nareo koa aza manao an'io marina tsy ho gadrainy raha vao fatany izany. Tsy haiko indray aloha izay ho ataony. Zana an'izao kosa ve no vonoanao dia anaiky mora an'izany izy. Dia tsy maintsy ho lany ihany azanyko. Ty fitembotonao ty dia tsy ho afaka aminao mihitsy na dia efa izao aza amin'ny manjoa. Aza makalagy rery feno ary maninona mora atsika sianao miara mifona aminy. Tsy mety ve? Efa impiry-teneniko aminao moa hoe ianao no nanao ny abobiana tany ka izany iara-iray petrapetra aminao amin'izany. Azafady. Fangako moa iny fanainiko Nisy naniry anao nga? Dia sisy mihitsy izany le mahampianako. Tsy miditra amin'izany ary neny zakaony ianao. Mahaiza fotsiny miteny rehefa tonga eo izy. Sa ndrasana tapa-bolana vao tenenina aminy. Any izany vao mifona ny tiako teneniny. Raha zakanao ny sehoany ny zaza manam-pahatonga an'izany. Fa elafy aloha manaiky ny fifonako Reniko anenao ataoko ahoana moa ny eritreritra fa amin'izao taonanao izao no idiranao ny fonja. Saingy tsy izany tompony teny farany fa vononreniny. Misaotra le tsy bainina. Manaiky ny fifonanao ary Madame Zoly tsy dia noenao loatra fa avy amin'ny feno zanakao. Indrindra koa fa araka ilay voasoratra hoe mahaiza mamela heloka. Misaotra kia Andriamanitra ne ombanao. Na izany aza tsy mbola tapitra fa mbola misy inona indray ry lanitro. Mbola misy taratasy ataonao sy ilay olona ny ranao nanatateraka ny famonoana. Ka sara vonona ianao amin'izany na tsy? Teneno fa tsy olana raha tsy ampiana anahy. Ny taratasy ataonao dia taratasy manaiky fa namonina ny fatin'ny zavikelinao ianao. Izay nirahanao tamin-dramatoa ranona. Dia ilay namanao mpivarotra voninkazo izany. Ho fanamafisako izany dia manosy ny etsy ambany izay sy ny reniny. Izany dia natao teo mason'ny vavolombelona. Dia iza natao vavolombelona? Saratso. Tsy ho satran'ilay tsy manjary iny aza. Andramoatsonane. Rajo! Ahoana tompoko? Avy aloha ianao aty vetivety. Ahoana izay madama kely? Afaka manao vavolombelona amin'ity taratasy ity ve ianao? Afaka madama. Tsy fantatro toy ny akory izany na taratasy abigadrany ity ka hoe vonona madama. Ianareo anie rehefa miresaka tsy mba miresaka moramora Dia miandry anso fotsiny izany. Dia ahoana izany ary Madame Zoly fa ny saika adiniko anao dia izao. Raha mandany tengo sy ny zavatra mety hampanoviko ianao dia miakatra ity Ka ahoana? Inona tsy moa fa efa izay izaniko. Ny vavolombelona aza efa mihaino ny andry antso fotsiny. Androso ity maty ray be, iemotra maty reny be. Fatandremy fotsiny sao fantatry feno izao taratasy fifanarahana izao mazava aminao izay. Toy ny tafika andrefa tanàna ritsy Alefa soriko. Mandehana ary mividy taratasy ry vavolombelona hafahafa. Aiza raha ny voly Tsy ny mpitory ve ny antoka ny taratasy Mandehana Rajo. Falifaly ery le mainty be ty. Fa inona loatra ny tsy mahatonao lolo amin'ity volokodro ity ry madama? Tiako fantatrao fa reharehako io Sa noho ny mahafotsy anao iny no reharehanao aminay ato?
Mbola veriko aminao ihany fa vonona ianao anaova volombelona amin'io taratasy io zany a. Vonona 100 isan-jato mihitsy madama kely a. Ohatran'ny misy zavatra tsy mazava mihitsy ny fifandraisan'ny zareo ato an-tranato raha ny fandinihako azy a. Vony ohatran'ny olona godogody lava zany. Ny koto te-hiteny zavatra amiko zany fa tsy sa. Ratsy koa lasa godogody zany. Fa misy inona ary? Ary inona ary ty ohatry ny andinindinianao foana aty e? Amin'izao tsy maheo amin'ny vony sy ratsy izao reny dia mba hanontany anao aho. Inona marina ny zava-miseho ato amin'ity tokantrano ity fa tsy sahanao ambara amiko? Tsy misy ninina ka tsisy fa ahoana e? Teneno amiko roneny a, zanakao ne ahy. Mbola mifoana aminao ihany no reny ratsy vitako tamin'ny zanakao reny ry feno. Motsy efa namela ny eloko ve zay e? Efa navela ny eloko na dia mafy taminay azy zany. Fa misy inona foana e? Matahotra ny lazazy aminao anaka. Amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahako manampy anao raha tsy fantatro izay zavatra manjoanao? Misy taratasy fifanekena eny nampanaoviny voniasy le mpanatitra voninkazo iny e. Taratasy fifanekena hoe ahoana? Nampanaoviny taratasy aho hoe tsy maintsy manaiky izay hampanaoviny aratsy izany dia ho ampakariny io raharaha io. Dia inona le tsy maintsy ekena tao? Raharaha atao trano re. Zany ve? Zay zany no mahamahana ny vony io amiko. Indrindra moa rehefa hijery zavatra ao anaty armoara io a. Sady ny tena krima amin'le izy koa ane dia izao e. Le ratsy mainty be io mihitsy ny latsaka ho vavolombelona nanao sinian'le taratasy. Inona koa ny idiran'ny ratso tamin'izany? Sapatiny. Mampimengy eo le tsy manjary io e. Dia tsy sanamaly mihitsy ianao? Amaly amin'inona moa e? Ny tongotr'ilany ene efa any amin'ny tanàna e. Zao no izy a. Ataovy daholo izay asainy hampanaoviny anao. Za kosa tsy maintsy anao izay fomba rehetra azon'izay taratasy zay. Rehefa hitako izay dia ho hita eo ny anaovana azy. Zay angamba vao ilamin-tsaina raha vao lamin'ny lahy io. Zany ane ny lasa mahaskilina kely ato izao e. Amin'le mieritreritra foana n'io zavatra io. Nareo zava-pisotro ireo aza neka tsy nahavela nikasika tsony mihitsy ahy e. Tena izy mihitsy ny fe ato an-trano feno a. Raha ny tsy famelany anao hisotro izany indray aloha tsy olana amiko e. Saingy tokony tsy anao izany izy satria tsy azy ny trano fa anao. Efa mba fantatrao ihany koa nefa io mba fanalako azy ato e. Zay aloha e. Aleo andehan'olo pneu aloha e. Ho gaga angamba nareo amin'izao fiantsokanareo telo mianako izao. Tonga dia ho tsoroko angamba ny resaka. Ka ny amboako ny teniko dia izao. Ono ary vony. Misy olana anga aminao sy neny. Tandremo sao mandainga. Tsy ianao aniny anontaniako e. Ka sao dia be vinany eo indraiko. Mangina rery neny a. Raha mbola mitsaingo ka resaka eo ianao dia iny any lasa fa avelako nareo eo. Tairo ary fa angina e. Afaka ny amaly le fanontaniako teo ve ianao ry vony? Tsy misy alohatra eto e. Ny fifandraisan'ny rafozana sy ny vinanto no manjaka ato. Zany akory tsy midika hoe tsy misy ny fifandonana kely tsy indraindray amin'ny maha-olombelona. Ka eo amin'izay fifandraisan'ny rafozana sy ny vinanto izay indrindra ny tiako fantatra. Mandainga io ry feno a. Ahoana fandraisana lahan'izany tenineny izany ratso? Io koa ny tena fosotra papiady angely ato ry feno a. Marina ve letsy izany ratso a? Hitanao fa tsy mahateny izy. Vazanako ny dako eo ihany fa. Aleo ary zareo ametra-pielana. Mandehana mihitsy koa ale. Mangina ho ahy ianao. Ny hoe ametra-pielana aloha ratso a. Tsy mbola any aloha ny resaka. Ny zavatra tiako re avy amin'ny lafotsiny dia ny fahamarinana izany tenin'ny vony izany hoe tsy misy olana izany ato. Nefa nemy manizingizina fa misy ny olana. Amin'izy mianaka ny tsaiko fa za manokana aloha tsy hitako e.
Inona marina ny dikan'izany resaka tsisy loso vodiny ambaralala zany? Fa hitodika aminao ary vony. Ino ty taratasy ty? Ka avy amin'iny ihany ane mahatonga an'izao e. Ka hitory indray zany ianao sa ahoana? Tsoroko aminao ry fe fa fitiavako anao noho ny fitiavanao any tsy nampiakarako an'iny Dia za fotsiny izany ny tadavin'ny kialan'ny tianao ny raharaha rehetra atao trano ato. Cochon. Eninao tsara izany mbola vavandreninao zany Ekeko fa nisy zavatra tsy nentina taony ka nampalahelo anao. Saingy efa nisy kosa ny fifamelana teo aminao sy izy. Ka nahoana ty aoriana no misy fandrimpandrika sy fingapingana toy izao indray? Mifona ry feno Sao dia eo fotsiny mody hoe mifona feno fa any ambadika any mifanohatra amin'izany. Raha nanao an'izany ary madamo Zolo dia efa ela ny tanterahako Fony ianao vao fantatro fa namoniny ny zanako. Hoporofon'izany ary dia izao e. Aleo nareo mianaka samy mijoro ka ifandray-tahana hoporofon'izany fifamelana izany. Aleo kosa izy mitsangana mialoha fa za indray ve? Mitsangana renao ry vony Mitsangana amin'izay kosa ary neny Manontany anao ary vony. Vonina marina ve ianao amelany eloko neny? Tsorika aminao melohan'izany rehetra izany ry feno fa noho ny fitiavako anao matoa nanaiky lembenana amin'izao. Fa tsy sanatria akory efa namaivana-ko ny anjanako. Efa fantatro izany ary vony ary diso fantatra loatra. Zay zany fa mba miangavy anareo mianaka ifandray-tanana. Mamelanao ary mama feno Mama kosa amin'izay hoe ry vony Fitao Mamelanao eto anatrehan'Andriamanitra ary mama ary mifona amin'ny tsy nety nataoko taminao. Tsy hanana fo meloka aminao tsony manomboka eto. Misaotra zanako matoki ianao fa ho tianao tena finantoko amin'izay ary nanarako an'ireo rehetra tsy manaiky ny lahatr'Andriamanitra. Dia mba faniriako ny sy filaminana amin'izay ato amin'ity tokantranontsika ity. Tsarovy ry zareo fa efa manangasangany ela efa matarina ny fiafaran'izao tontolo izao Dia oka koa mba hitsangany alala tsy rajo dia mba fandray-tahana koa lasineny hoporofon'izay fifamelana izay. Mamela ny lala tsy rajo eto anatrehan'izy ny vady no itenenako any lafa mandeha mianatra mamily fiarako dia lahy amin'ny herinandro. Misaotra indrindra re madamo Zolo Olona vandro iainana ne ianao dia mifanatera amin'ny zafikely. Sady efa ho avy afaka fito volana eo izy izao. Ataovy resaka matotra koa ry vony Zany ny marina ry feno ananjany sombiny ainy. Zay angamba vao tsy seho amiko tsony ny zaziny zareo Mbola miseho amin'ny foana tokoa nga izy iny? Mbola. Dia ahoana ny hevitra amin'izany ry vony Tsy maintsy amin'ny alalan'ny vavaka ihany Aleo fa piantso-piandry Zay ny tokony ataon'ny mama. Fa zay no atao Feno Ahoana Mandeha hoe jereo kely mama ao an'efitranony ao. Fa misy inona ry vony Anaty trano sakafo maraina no hoany nidirako tao an'efitranony teo dia. Ary ino reto miparitaka eran'ny trano reto? Sakafo maraina nentiko azy reo Niniko na zera mihitsy mba hataitra azy nefa tsy taitra mihitsy izy na dia hikofoka kely fotsiny ary. Mikisao ianao Neny Neny Losa ry vony Maty neny. Jerinao any ity Dia tongotra zazakely manantona ny fandriny. Ohatriny hoe tongon-jazakely vao avy tsemboka izany le izy. Dia inona ny atao ry vony? Aleo aloha ampandre dokotera avy eo milaza ny fianakaviana fatarana izay tokony atao. Eny ary mahery lolo ialahy ry sombiny aina. Tsy navela ny lahy raha tsy vita ny valifatin'ny lahy. Mandria am-piadanana nareo mianaka. Sombiny aina. Tantara nosoratan-dratsimandresy Jean-Marie François na Ramasy. Nototosain'ny tsiky fiononana, novelomin'ny Fifi, Sylvia Arandrinatondro, Fetra Sarobidy,
ary Christophe Rabiary manana nandray feo sy nandrindra raha teknika mamiasina.